miaraba tsika malagasy izay eto amin'le fifi Madagasikara amin'ny zao taona 2024 izao. Mirary tsika mianakavy mba ho tahin'Andriamanitra ary anana fahasalamana tsara sy ho ambinina amin'ny zavatra rehetra izay atao. Araka ny efa resantsika moa dia ny fandarana avy raha fanazava dia fandarana natokana hijerevantsika resantsika mikasika ny politika, eo ihany koa ny toe-karena sosialy ary ny trangam-piarahamonina. Ary ankoatran'izay dia isy ny resantsika mikasika ny maresaka eran-tany. Io dia ny resaka momba ny fanendrenan'ny filohan'ny lehiben'ny gouvernemanta Tsay Christian izay novoan'ny tendren'ny filoham-pirenena farany teo hiara-iasa amin'ny indray. Araka ny efa fantatra moa dia efa nanomboka tamin'ny taona 2024 ny lehiben'ny gouvernemanta amin'izao fotoana izao nefa niara-niasa tamin'ny filohan'ny repiblika ary dia hatramin'izao no nifatokisana noho ny tsy fivadiana araka ny lazain'ny filoham-pirenena moa dia hoe loyauté misy eo aminy zany tsy mivadibadika ary fantany fa manana ny traikefa amin'ny fitantanana ny raha-mpanjakana, izay no antony nanendreny azy hiara-iasa amin'ny indray. Na izany na tsy zany manana fijery ny be sy ny maro. Ao no mijery hoe tsy mety ny fanendrena azy, nga tsy misy olona fa tsy Christian ihany no afaka hiara-iasa amin'ny filohan'ny repiblika. Mety misy ao amin'ny mpiaraka amin'ny mpiaradia amin'ny filohan'ny repiblika manana an'izay eritreritra izay, mety misy ihany koa nefa milaza fa mety tsara ny fanendren'ny filohan'ny repiblika ny premier ministre Tsay Christian amin'izao fotoana izao. Zany moa zany dia resaka samy manana ny azy io. Na etsy an-daniny koa ny avy amin'ny fanoherana dia fanehandrandra mafy araky ny tsilotsifona nandeha dia hoe rehefa miala tsy ho lehiben'ny gouvernemanta ny premier ministre Tsay Christian dia andeha hiaraka amin'ny mpanohatra, hiaraka amin'ireo mpifaninana tamin'ny fifidianana filoham-pirenena farany teo moa zany na ary zareo ao amin'ny K11 dia tsy izay nefa ny zava-misy fa mbola voatindry indray ny lehiben'ny gouvernemanta Tsay Christian mbola hiara-iasa amin'ny filohan'ny repiblika. Araka ny fanambaran'ny filohan'ny repiblika moa dia mbola isy ihany koa ny fifidianana izay atao amin'ity taona ity, izay isin'ny fifidianana solombavam-bahoaka sy ny fifidianana ben'ny tanàna, izay bara fifidianana isan'ny tena ngeza izany satria amaritra ny ao amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka azy dia amaritra ny maro anisa eny Tsimbazaza eny. Ary araky ny lalam-pandrenana ao amin'ny andininy efatra amby dimapolo dia ny avy amin'ny atoko maro anisa eny Tsimbazaza na ny solombavam-bahoaka ny antenimieram-pirenena no manolotra ny premier ministre ary ny filoham-pirenena kosa no manendry izany premier ministre izay atolotry ny solombavam-bahoaka izany. Arak'izany dia mbola hietiovany premier ministre rehefa tonga izay fotoana izay. Araka ny lazain'ny domosiny moa dia ho atao amin'ity taona ity ary tsy maintsy atao amin'ity taona ity satria efa lany ny fotoam-piasan'ny solombavam-bahoaka na ny antenimieram-pirenena. Alohan'ny ao anatin'ny enim-bolana voalohany amin'ity taona ity zany dia efa isy ny solombavam-bahoaka, efa miova ny antenimieram-pirenena fa tsy efa mety misy olona samy hafa, mety misy miova ihany koa ny maro anisa eny Tsimbazaza eny. Io dia mbola ho hitantsika eto ny mikasika an'izay fa raha zay tokoa hoe miova ny maro anisa hoe makaiza le izy dia mety ho amin'izay koa dia mety hiova ny premier ministre na mety tsy hiova ny premier ministre. Io moa misy kajikajy politika ao anatin'izay, na izany na tsy zany ny mpanohatra dia tsy mipetrapotsiny akory ka hoe izay dia mipetrapotsiny hoe hijery zay hoe zay ataon'ireo any dia ho jerevanay, fa tsy maintsy misy ny kajikajy politika. Samy te hitondra an'ity firenena ity, samy te anana anjara biriky amin'ny fitondrana ny firenena, izay ma politikan'ny politika. Arak'izany dia hatreto aloha zany dia mahatonga an'izay vanim-potoana anaovana ny fifidianana izay isin'ny maro anisa vaovao ao Tsimbazaza ao dia ny premier ministre Tsay Christian no miaraka amin'ny filohan'ny repiblika anatanteraka ireo mahandry anankitelo araka ny tenenin'ny filohan'ny repiblika. Dia ny voalohany indrindra ary nasiany teny mafy de mafy ny mikasika ny ady amin'ny kolokolo
ary ny fanatsarana ny fitantanana raha-mpanjakana ny bon gouvernance. Zay mantsy anisan'ny tena zavatra tena mipetraka eto amintsika ady amin'ny kolokolo, ohatran'ny magaga ihany, ohatran'ny tsy atao teny fotsiny izy, atao teny filamina fotsiny le ady amin'ny kolokolo, kanefa raha ny zava-misy sy hita sy tsapa eny amin'ny tontolon'ny fiarahamonina eny amin'ny tontolon'ny asam-panjakana, eny amin'ny fitsarana, eny amin'ny fidanona amin'ny filaminana, dia mazava ho azy fa tena misy de misy tokoa ny kolokolo. Efa nametraka tsika ny Bianco, efa nametraka tsika ny PAC na ny pôle anti-corruption, kanefa hatramin'izao dia ohatran'ny tsy de hita taratra loatra zay zavatra zay, tsy mame vokatra araky ny natenaina zany le ireny fametrahana an'ireny, fa ohatran'ny rafitra fotsiny le izy dia tsy mipaiky aty amin'ny fiainan'ny vahoaka malagasy. Anisan'ny mampihenanana ny vahoaka malagasy tokoa ny ady amin'ny kolokolo, ny resaka kolokolo io, satria hatrany amin'ny fokotany, hatrany am-pianarana dia ahitana zany kolokolo zany daholy. Tsy afaka hiteny ny mpitondra am'izao fotoana zany na ny mpitondra teo aloha, eny fa natrany am-piangonana ary de misy zany endrika kolokolo zany, le endrika isehoan'le kolokolo no samy hafa, fa rehefa kolokolo de kolokolo. Ohatra zany amin'ny fomba malagasy izay efa fomba hatramin'izay dia rehefa misy ny zavatra ataon'ny manam-pahefana anankiray de tonga ny olona manatitra zavatra manatitra zany cadeau ho an'ilay mpitondra na lehibe ao amin'ny le toerana ao amin'ny toerana, manatitra an'izay fomba malagasy zay. Kanefa ao amin'ny lalàna mikasika ny kolokolo dia efa kolokolo zay zavatra zay. Dikan'izay mbola matanjaka ny resaka kolokolo eto amintsika, tsy afaka ilaza n'izy sa ilaza fa tsy misy ny kolokolo, ary anisan'ny tena voateniteny ny ao amin'ny fitsarana, ny eny anosy eny, ny mpitandro filaminana voateny ny amin'izany. Tsy afaka hiteny mihitsy ny mpitandro filaminana ny fitsarana mikasika ny kolokolo io, ary io ny anisan'ny anankiray ny tenen'ny filoham-pirenena hoe atao vaindondrarà ny ady amin'ny kolokolo. Mazava ho azy matoa ny filoham-pirenena miteny an'izay dia mahatsapa izy fa tokony ho atao tokoa ny ady amin'ny kolokolo, tsy atao teny fotsiny le izy. Eto andriamatoa filoham-pirenena Andrinirina Rajoelina de oka tsy ho ataonao slogan fotsiny le izy, tsy atao teny izany ady amin'ny kolokolo zany, fa atao hita misy atsapain-tanana. Araky ny lazainao moa de hoe ireo ministra zay iara-iasa aminao sy ny lehiben'ny gouvernement dia anao soni taratasy fanekena fa tsy handray kolokolo, ary anao ampamarinana ny asany. Tena tsara izany, fa ataovy tena misy vokatra le izy ho tsapany vahoaka, fa tsy atao teny. Ny zavatra amin'ny vahoaka mantsy de zavatra tena hitany azony tsapain-tanana, ary oka tsy asiana ny amin'ty ady amin'ny kolokolo ty, ny kolokolo zany tsy asiana hoe ty olona ambony dia atao afempenina ny mikasika ny fanazazina azy, fa tena atao fanta-bahoaka. Zao atsika nisy le mikasika an'le vary tany Mahajanga farany teo, de nisy voatonontonona tao ny député any amin'iny faritany Mahajanga iny, député anankitelo, da ao ihany koa ny lehibean'ny gouverneuran'ny Mahajanga ary ny PDS ny commune Mahajanga voalohany. Ny tena tsara zany de ohatran'ireny ary arahana hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany le izy, fa tsy very an-javana. Takan'izany koa ohatra ny resantsika mikasika ny resaka volamena hita tany Afrika Atsimo, aiza ho aiza ireny mikasika n'iny volamena iny, andrasan'ny vahoaka, ary andrasan'ny vahoaka mihitsy ianao filoham-pirenena, takin'ny vahoaka hoe anao fanambarana mazava ianao fa tsatra ary voasazy ny olona zay nanao an'ireny fanatokotorana ny arem-pirenena malagasy reny. Tsy ampy zany na hoe lazaina mivava fotsiny le izy, fa aleo fanta-bahoaka ary tena aseho amin'ny aina aman-jeny, alefa amin'ny gazety samihafa ireny olona zay nanao an'ireny zavatra mamoafady eto amin'ny firenena ireny, fa tsy ampy. Tsara le zavatra nolazain'ny filoham-pirenena fa hiady amin'ny kolokolo,
ary de isy ny fanaovana soni sy ny finianana ataon'ireo ministra zay raha asa amin'ny filoham-pirenena fa ny zavatra takiny vaoka ny zavatra takiny vaoka iny de tsotra ny azy de hoe tia misy ministra fa nanao kolokolo de tenenina ito koa ary fa nanao kolokolo voapirofo fa misy kolokolo ny zavatra anakiraiky iny mahagaga koa nge de zao hoe miafina ao ambadika ilay hoe présomption d'innocence ny olona rehefa manao fahadisoana marina tokoa fa ny MD na ny famonjana vonjomaiky eny Antsefa na eny Tamora na any amin'ny fonja samihafa any tsy mbola sazy akory reny fa noho ny antony eo amin'ny fanaovana fanadihadiana sy ny fampitorana ny antony anao tonga an'ireny olona reny ho atao any amin'ny fonja marina zay zavatra zay fa ny tena sy ny olona zany de lasan'izay hoe zange mbola tsy voasazy zange ohatran'izao zaho de za zany de miteny hoe rehefa manao an'ireny zavatra reny de lazao ny anarany ka raha tsy nanao izy de afaka fa raha nanao izy de mendrika azy ny sazy raha izy zany tsy nanao ka voaroroy am'ireny zavatra reny ka na AMD na votazana ponja eny Antsefa na eny Tamora na any Metsy Atosika de fa fantatry ny olona zany fa voaroroy tamin'ny raharaha izy noho ny antony nefany rehefa voapirofo fa tsy nanao an'ilay kolokolo izy dia tsy maninona fa afaka izy fa raha ohatra ka ataotsika hoe reny olona reny nge tsy voatery nanao ny eloko nge reny olona reny de andiny olona anankiray zay voaroroy am'ireny raharaha reny fa aleo fantatry ny olona fanta-pirenena na mbola voaroroy ianao na vo sokety ianao ao anatin'le raharaha de aleo fantatry ny olona am'izay fotoana zay ianao dia manitsy ny tenanao hoe tsy anao andreny mba tsy ho afa-baraka tsy ho hita aminay anao manjery tsy hitana anaty gazety tsy fantatry ny olona fa ianao de voasiketa tamin'ity raharaha ity fa iny foana matsy ny lazaina ao anatin'ny lalàna eto amitsika iny any présomption d'innocence iny hoe mbola tsy condamné ny olona anankiray mbola tsy voasazy ny olona anankiray fa mbola noho ny mesure na ny fepetra amin'ny fanaovana fampitorana ny antony andefasa olona anankiray eny amin'ny eny amin'ny fonja tsindriko eto ty ihany ko de atodiko aminareo mpitsary ty ao amin'ny fampanoavana sy anareo ao amin'ny fitsarana oka re olona tena angatahana mihitsy ianareo tsy rehetra miditra eny amin'ny fampanoavana de avy etrany de alefanareo fonjana vonjomaika eny Tamora na eny Antsefa na any am'ireny sapana fonja samihafa reny fa ampiaro le lalàna eny efa misy am'izao fotoana zao aloha zany de efa misy le ataon'zareo hoe eo ambany fanaraha-mason'ny mpitandro filaminana efa misy izy am'izao fotoana zao fa teo aloha teo dia zay rehetra tonga ao amin'ny parquet na nanao na tsy nanao na alatra koa io na alatra inona io na alatra inona io zay tonga ao de avy hatrany dia any amin'ny fonja normal be zany ary ara-dalàna ry olona tsy misy olona anankiray ka manana havana voasoketana voaroroy amin'ireny raharaha ka fonja eny Tamora tsy hetsika tsy hitady lalana amoana ny havany tsy misy an'izany ny olona rehetrarehetra zay vao manana havana eny Tamora na eny Antsefa na any am'ireny fonja manerana Madagasikara reny de tsy maintsy mitady lalana amoana ny havana zay ny anisany anankiray mampatonga ny kolokolo mbola anankiray lafiny anankiray zay lafiny anankiray ihany ko ty de zao mahagaga eo amin'ny fitsaranao am'izao fotoana zao fa raha makao amin'ny fitsarana tsika am'izao fotoana zao de sahirana vao tafiditra amin'ny lapa amin'ny fitsarana io fa misy tsy maintsy mitondra karapanondro anontaniana ndeha ho aizy de anatsika fitsarana ndeha ho ato amin'ny parquet ndeha ato amin'ny fampanoavana de anontaniana ore olona ohatra mahagaga ihany service public ange io ny rehetrarehetra afaka miditra ankalalahana amin'io lapan'ny fitsarana io fa tsy tokony asina tsakatsakana tsy io mihitsy no ahafahantsika hiady amin'ny kolokolo na hoe tsy isin'ny kolokolo tsy ny fanakanana olona asina barrière eo amin'ny lapan'ny fitsarana eo de zavena karapanondro tsy zay ny fanaovana kolokolo koa tsy ao anatin'io lapan'ny fitsarana io fa aty ivelany
aty avelany de fa mandeha ny telefôna nge zao ndesy rehetra manana telefôna de aty avelany izy de fa mifampitelefôna de aty ivelany mandeha ny fifampirarahana de aty ivelany aloha ny vola fa tsy ao anatin'io lapan'ny fitsarana io vao ando vola tsy zay mihitsy dikan'izay zany raha mato minisitra de atodika aminareo sy ny lehibe ny gouvernement ary ny filoham-pirenena oka averina amin'ny service public azy ny lapan'ny fitsarana manerana ny nosy fa tsy asiana tsakatsakana fa vao maika mampirisika ny olona anao kolokolo ny fisindreny zavatra barazy maro samy hafa reny vao maika mampirisika ny olona reny dikan'izay averena amin'ny tokony ho izy neny amin'ny lapan'ny fitsarana ny rehetrarehetra afaka miditra ao ny rehetra afaka manao zavatra ao fa tsy asiana an'ity ohatra fotsiny raha ohatra ny olona anakay anao bulletin numéro 3 de vokatra zay le fisiny barazy riserizy rey de mafatapatatra olona izy de inona asiany manao ny le bulletin numéro 3 de resaka vola zay de fa mandeha ny risoriso ao anatin'le izy mandeha ny kolokolo ao anatin'le izy ka izay ny antony izy averena amin'ny tokony izy ohatra zay any koa eny amin'ny mpitandro filaminana eny gendarme na eny amin'ny polisy tonga le olona manao fitoriana de atsona le olona anankiray nananao na tsy nanao de tseronina tsy zany mihitsy fanaovana ankety ary ny lalàna eto amintsika eto amintsika eto Madagasikara de mazava tsara fa tsy azo atao no mitsirotsirona tsy azo atao no mively an'le olona na mikasitanana an'le olona zay ataon'ny famitorana fa apetrao ny fanontaniana de zay fahaizanao mametraka ny famitorana fahaizanao mametraka fanontaniana sy ny mamandrika an'ilay olona ataonao ankety fa tsy ny fitsirotsironana voaingana kely zao nandeha tany amin'ny polisy misy olona nisy fianakaviana andeha teny amin'ny polisy teny de tonga tao zany rehefa nandeha tao amin'ny polisy tao hoe anatraka an'le olona araky ny lalàna moa zany de hoe rehefa tsy manana avocat ny olona anankiray de afaka zay olona matoky azy de azo mety nanatrika amin'ny famitorana de vao niditra de tonga le polisy de tserotserona be tsy mety zany de za moa nanazava de io le polisy zany vao tonga tsaina le polisy hoe azafady rambe zavatra ohatran'izany reny zany de miteraka ho azy reny miteraka kolokolo reny na tiatsika na tsy tiatsika ka arak'izay litenen'ny filoham-pirenena zay le ady amin'ny kolokolo vaindohan-draraha de okatsika vahoaka malagasy tsika vahoaka madinika masahy mitendry masahy milaza ny zavatra hita amin'ny masotsika anisan'ny fanapitsika ny filoham-pirenena zany io na mety aminao ny filoham-pirenena na tsy mety aminao ny filoham-pirenena tsy olany zany fa amin'ny maha-olo-pirenena anao rehefa mahita zavatra tsy mety ataon'ny mpitandro filaminana ataon'ny mpitsara ataon'ny lehibe dia lazao ambarao anisany anapitsika amin'ny filoham-pirenena izany tsy hoan'ny filoham-pirenena tsy tombotsoa amin'ny filoham-pirenena iny zany fa hoan'ntsika vahoaka hoan'ny firenena nge zany fandraisantsika andraikitra zany tsika matsy matetika de hoe zalampitondra io fa aiza zany enao le mpitondra nge enao nametraka an'le mpitondra reo hoe enao nge no nifidin'ny filohan'ny republika enao nge nifidin'ny député dikan'izay de manana didy enao anambara ny etaetanao anambarany tsy mety ataon'ny mpitondra na tsy mety ataon'reo le mpitandro filaminana na mpitsara azonao atao tsara mihitsy manana fahefana ianao ary aza matahotra miteny zany raha iady mikolokolo raha izay faharoa le zavatra nytenen'ny filoham-pirenena inko dia ny fanafanganana ny raha-panjakana ore olona am'izao fotoana zao ange ka mbola misy raha manao dossier anankiray ianao zay dossier tokony vita ao anatin'ny ray andro na 2 andro 3 andro amin'ny ray volana vao vita nefa le zavatra maiky dikan'izay rehefa trainina ohatra zay le dossier de tsy maintsy alay mpana le tompon'le dossier hitady olona anafaingana n'iro raha io de mandeha le kolokolo izay zany anisany anankiray hoe ahafaingany le raharaha araky nefa fantatsika moa de hoe TGV aingam-pandeha zany de raha tiatsika zany ny aingam-pandeha ahafaingany ny raharaha mpanjakana am'izao fotoana zao zao anao karapanondro ianao taloha ny fanaovana karapanondro raha manao karapanondro anao androany raha pitsanao vita ny karapanondro fa am'izao fotoana zao raha manao karapanondro anao raha raisitsika fotsiny aty amin'ny
arrondissement 5e arrondissement raha manao karapanondro anao de afaka herinandro ohatra miembotra nge zany e taloha ndray andro de vita am'izao mandritra ny herinandro vao vita tsara ihany zany ny ijerevantsika an'izay ary oka ianareo zay eny ambovonana eny mba hanara-maso akaiky aty ambany aty fa ianareo tsy tena mahita ny vahoaka ange mahita an'izany e ary izay ny anisan'ny antom-pisian'ny mpanao gazety ny mpanao gazety ny tena miserasera amin'ny vahoaka malagasy mahita ny hoe misy ange olona tapakibo ny hoaniny isan'andro mahita ny hoe manao karapanondro izy de mitady lalana za mila karapanondro rainga anatyveriny karapanondro ka fa tiany déclaration tianondro zao tianondro zao fa laiko le maika le karapanondro de mpanao gazety mahita an'izany de mpanao gazety ary misy ary ny mpanao gazety de izy mihitsy milatsaka mandeha manelanelana makany amin'ny chef district manampy an'le olona ikarakara eto ampamarana dia fotiantsika ny zavatra andresana teto anio ny zavatra andresana teto de ny fanendrenan'ny lehiben'ny gouvernemanta teo ihany ko ny resaka momba ny araky ny tenen'ny filoham-pirenena de natao vaindona raha ny kasika ny ady amin'ny kolokolo ary ny fanavanganana ny raharam-panjakana zay no nyresantsika teto amin'ny manaraka indray tsika no manao misimisy fa mino fa nahaliana anareo zay resaka netsika teto amin'ny fandarana avira izy fanazava zay ho anareo zay maniry ho tonga ho ivahiny eto amin'ny fandarana avira fanazava dia azonareo atsona amin'ny finday hitanareo amin'ny eo ambany amin'ny fandarana io izay eto amin'ny le défi Madagasikara makasetraka tompo lasy tompo vavy amin'ny manaraka indray mame fotoana anareo zay eto amin'ny le défi Madagasikara.